Et la présence de Dieu est là aujourd'hui. La présence de Dieu est là aujourd'hui. C'est l'air que nous respirons. C'est l'air que nous respirons et nous portons cette présence. Ce n'est pas le bâtiment qui porte la présence, c'est nous qui portons la présence. Et que cette présence nous inonde aujourd'hui. Que cette présence nous envahisse aujourd'hui. Que cette présence nous remplisse aujourd'hui. Aie soif de la présence de Dieu maintenant. Aie soif de la présence de Dieu maintenant. Élève ta voix, prie le Seigneur et dis-lui, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Viens m'abreuver de ta présence. Viens m'hydrater de ta présence. Viens étancher ma soif, Seigneur. Viens étancher ma soif. Seigneur, j'ai soif de toi. Tu es l'air que je respire. Tu es l'air que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole, c'est ta parole. Donnez pour moi cet air que je respire, disons-le, élevons nos mains, alléluia, cet air que je respire, 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 c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, 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 c'est ta parole, c'est ta parole. Donnez, donnez, donnez pour moi. Disons-le encore, cet air que je respire. Alléluia. Cet air que je respire, tu es l'air que je respire. Cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence. Donnez pour moi ce pain de chaque jour, 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 c'est ta parole. Donnez pour moi, donnez pour moi. Et moi, élève ta voix. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, je suis perdu, je suis
J'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Dis-le, dis-le de tout ton cœur, j'ai tant besoin de toi. 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 J'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Élève-toi dans ma vie. J'ai tant besoin de toi. De ta présence. J'ai tant besoin de toi. De ta parole. J'ai tant besoin de toi. De ta puissance. J'ai tant besoin de toi. De ta main qui me touche. J'ai tant besoin de toi. Viens me remplir. J'ai tant besoin de toi. Viens me transformer, viens me transformer. J'ai tant besoin de toi. Viens toucher mon cœur, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Oh, 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 j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Tu es notre repère, tu es notre boussole, Seigneur. Nous sommes perdus sans toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tout est noir sans toi. Tu es notre lumière. Éclaire-nous aujourd'hui. Éclaire-nous aujourd'hui, éclaire les cœurs aujourd'hui, Seigneur. Éclaire les vies aujourd'hui, Seigneur. Parce que tu es la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Guide-nous, Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Souffle sur ton peuple maintenant, Saint-Esprit. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin
présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, 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 inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous en ce lieu, souffle sur nous en ce lieu, souffle sur nous dans nos cœurs, souffle sur nous, oh, souffle sur nous, sur nos vies, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, souffle nouveau, oh, souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, oh, un souffle nouveau, oh, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie, oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, oh, 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 un souffle nouveau, oh,
Oui, souffle en ce lieu, Jésus. Souffle en ce lieu. Maintenant, Saint-Esprit. Souffle sur nos vies, souffle sur nos cœurs, souffle sur nos pensées. Un souffle nouveau. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront d'âge en âge il vit, il est Dieu, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, le temps lui est. Il est l'alpha et l'oméga, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, céleste Trinité. Dieu d'éternité, the Lion and the Lamb. Est-ce qu'on peut tous se lever tous ensemble? Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Chantons-le encore, combien, oui, combien, combien Dieu est grand. Chantons le peuple de Dieu. Chantons-le combien. Oh, oh, oh. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, au-dessus de tout autre nom. Son nom est tout puissant. Tu restes digne de louange. Je chanterai de tout mon cœur, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom
est tout puissant, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Oui, tu es digne de louange. Je chanterai, je chanterai, je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. À vous tout seul, combien Dieu est grand. Chante-le de tout votre cœur, alléluia. Combien élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Combien Dieu est grand. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tout-puissant? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Je parle en malgache, hein. Je pense que tout le monde comprend le malgache. Je vais faire en français aussi, je vois Aïs qui me regarde comme ça. Ok. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on approche à la fête du Père, la fête des Pères, pas du Père, cœur du Père. Si vous avez quelque chose à partager, Ramisa va hein, par rapport à Mzewe, Ochnion Zan, Ftiavan Raizan, de Siopunareo, Tentombai, Fakairtik. Parce qu'on a besoin vraiment d'avoir une révélation de l'amour du Père. Et comme ça, hein, on va se fortifier entre nous. Aujourd'hui, je vais partager un petit peu après concernant la foi qui triomphe. C'est ça notre thème, je pense, sur l'affiche. Et on va parler un petit peu de la foi. Mais la bonne introduction pour parler de la foi, on va parler de l'amour du Père. Fitiavandray afaka miteny gasitsika tena tsy maninona reto hoe ohatry ny ahoana zany fitiavandray zany ona mba fahalalanao zany ohatry ny ahoana zany ray zany ohatry ny fietreretanao hoe fitiavandray zany dia afaka mandrositsika tsy ataontsika lavabe ohatra hoe mba samy manana 5 minutes dia mba afaka maketo amin'ny coin eto dia sady afaka mandeha musika ihany ve andresy dia afaka mitoy ihany miratsika raha
pour des messieurs à Orinazé. Et pasteur, merci pasteur. Celui ou celle qui est prêt pour partager, hein, il peut directement avancer. On vous donne le micro. Et en attendant, on peut chanter aussi. Donc n'hésitez pas, c'est pas qu'on chante que vous pouvez pas avancer. Vous pouvez directement avancer et partager. Asanda chani tana nayona bauvuni naicha medikiani dera siniata asanda chani tana nayona bauvuni na medikiani dera siniata asanda chani tana naiwana bauvuni naicha medikiani dera siniata asanda chani tana naiwana bauvuni naicha fatarena magagatana tisimitu vyamina tisituana fatarena magagatana tisimitu vyamina tisituana rayo medikiani dera siniata asanda chani tana naiwana bauvuni naicha medikiani dera siniata asanda chani tana naiwana bauvuni fatarena magagatana tisimitu vyamina tisituana fatarena magagatana tisimitu vyamina fatarena magagatana tisimitu vyamina tisituana fatarena magagatana tisimitu vyamina tisituana rayo tisituana 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 tisituana
Sisi Tuana, Sisi Tuana. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais un peu partager par rapport à l'amour d'un père et surtout du coup par rapport à l'amour de Jésus et de Dieu pour nous. Et en fait, je ne suis pas trop préparée, mais voilà. Et du coup, ce que je voulais dire, c'était que pour ma part, je trouve que l'amour d'un père, c'est un amour discret, mais très grand, parce que en général, les hommes sont pas trop expressifs, et alors qu'au final, comme Dieu, bah, il est capable de vraiment donner ce qu'il a de plus cher pour sauver ses enfants. Et, et voilà. Et quand on parle d'un père aussi, on parle d'un homme, en général. Enfin, oui, d'un homme. Et en fait, n'oublions pas que, que ça doit être Jésus notre exemple et que en général, quand on parle d'un homme, en tout cas sur Terre, c'est plus quelqu'un qui a comment dire ça, qui est un peu qui est fort, qui se bagarre, qui est têtu, qui est forte tête, qui est un peu un bonhomme quoi. Et alors qu'en fait, ça doit être Jésus, notre modèle. Et Jésus, c'est pour moi, c'est mon modèle d'homme en tout cas. Et Jésus, c'est quelqu'un de très doux, quelqu'un si aujourd'hui, par exemple, si on voit un homme pleurer, on va se dire, faut pas trop faire la fille et tout. Alors que Jésus lui-même, il a pleuré. Jésus lui-même, il a jamais tenu des propos comme ça. Et vous qu'il a méprisé quelqu'un par rapport à ses erreurs ou tout ça. Et du coup, moi, mon partage, c'est juste que n'oublions pas de nous référer vraiment à Jésus et à ce qu'il est, à le prendre vraiment pour notre modèle, enfin, qu'on soit un homme ou une femme. Et soyons aussi reconnaissants pour les pères et les hommes qu'on a dans notre vie, parce que c'est eux aussi le modèle de pilier un peu dans le foyer, et s'il y en a. Et du coup, voilà, pour moi, mon partage, et gloire à Jésus. Merci Rebecca. C'est ce que j'ai eu comme verset. L'histoire dans la Bible, c'est que quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père et ça nous suffit. Et Jésus a dit, combien, quand j'étais avec vous, je suis avec le Père. Et je pense que c'est vraiment l'image d'un père, en fait, qu'on reflète quand on regarde vraiment la vie de Jésus, parce que Jésus a révélé que le Père est en lui et lui aussi, ça fait partie du Père. Amen. On peut chanter.
Bonjour à tous. Moi, c'est la toute première fois que je fais un partage comme ça devant des gens que je connais pas beaucoup. Et c'est un peu la première fois que j'entends ma voix dans le micro aussi, donc ça fait un peu bizarre. Et pareillement, comme avec Rebecca, j'ai pas préparé grand chose parce que c'est voilà. Et aujourd'hui, du coup, mon très court partage, c'est le thème que Pasteur Daniel avait déjà donné. Et voilà, pour moi, c'est quoi l'amour d'un père? Un jour, quand j'avais pas encore, enfin, j'étais chrétien depuis longtemps, un peu comme nous tous. Mais il y a toujours ce moment-là où, en fait, on fait vraiment la rencontre avec Jésus. Et moi, avant que je rencontre vraiment Jésus, c'était genre en 2020. Je passais un peu par genre des périodes un peu qui étaient... en fait, je sais pas si je meurs maintenant, est-ce que je vais être sauvé ou pas. Et justement parce que je n'avais aucune assurance de ce que... Je savais pas exactement ce que Jésus il avait fait. Et il y a quelque chose que mon dad, mon père, du coup, il avait dit à ce moment-là et qui m'a toujours marqué et que je tiens toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est que il a dit ouais, parce qu'en fait, lui, il considérait que moi, j'avais déjà Jésus depuis longtemps, mais juste que j'avais oublié et que le fait que je me dise que en fait, si je meurs maintenant, je vais pas au ciel, c'est parce que j'ai un peu oublié, alors que c'est déjà le cas. Et tellement j'étais dans la culpabilité que je me disais que j'ai fait beaucoup d'erreurs en fait. Donc si je meurs maintenant, je vais pas être sauvé, mais juste que je l'avais oublié. Et un jour, il m'avait dit, ouais, mais tu sais, Nathanaël, il y a un, l'amour d'un père, tu le comprendras plus tard, mais un enfant, si c'est un enfant lambda comme ça, dans la rue, qui fait des bêtises, peut-être qu'il va se dire, bon, c'est pas, je peux ne pas l'aimer,
je peux dire que en fait, lui c'est pas si grave que ça si lui il fait des bêtises, ce genre de choses. Mais si ton enfant, ton propre enfant à toi, il fait des bêtises, euh, ton amour en fait pour lui, ça ne changera jamais. Genre il peut, je sais pas moi, il peut faire n'importe quelle bêtise, mangalapine ou bien des choses un peu plus graves que ça. Mais en fait, il avait dit oui, en fait, un jour tu comprendras, mais l'amour des parents pour ses enfants ne changera jamais, qu'ils fassent des bêtises, ce genre de choses, ça ne changera jamais. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué en fait. Et finalement, Dieu, il nous aime aussi de la même manière. Je veux dire, il veut bien qu'on grandisse dans la santé, bien évidemment, mais il faut d'abord, je veux dire qu'il faut d'abord qu'on se rende compte aussi de combien son amour est tellement grand que, comme Rebecca l'avait partagé tout à l'heure, il n'avait pas tout simplement dit, mais il a vraiment offert quelque chose, le, le fait de pouvoir être sauvé par le sang de Jésus, en fait, il a donné son fils lui-même, du coup, fait que, bah, en fait, c'est pas quelque chose de mérité, mais c'est par son amour qu'on peut être vraiment, être sauvé. Et ça, c'est, voilà, en fait, le socle, le centre de tout ce qu'on est en train de vivre ici, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que humain, même, j'ai juste envie de dire, c'est tout simplement si on vit encore, si on respire encore, c'est juste parce que Dieu nous aime. Et une fois qu'on a accepté Jésus, le fait d'être vraiment enfant de Dieu, pour moi en tout cas, ça a une dimension un peu plus profonde. Parce que moi, par exemple, maintenant, si je vais un peu dans la rue, ça fait un peu bizarre. Mais c'est pour des moindres choses. Par exemple, disons, il y a un accident, il peut avoir arriver un accident à n'importe quel moment, mais juste le fait que, en fait, pourquoi j'entends des accidents partout et pourquoi ça m'arrive pas à moi, par exemple. Et pour moi, c'est déjà quelque chose qui me fait me dire qu'en fait, il y a un Dieu là-haut qui veille toujours sur moi, qui me regarde toujours comme la prunelle de ses yeux. Je sais pas si ça se dit ça, la prunelle de ses yeux. Et je suis tellement important pour lui que j'ai tellement rien à craindre en fait et que c'est tellement fort quoi. Et juste enfin, je vais en venir à la fin là du coup. Mais du coup, pour moi, un père, c'est aussi ça. Un père, c'est quelqu'un qui, parfois, genre, je sais pas, une mère aussi peut être très fière de toi, mais une maman le dit très souvent. Moi, ma mère, elle le dit, Nene, elle le dit très souvent. Et, ah, je suis fier de vous et tout. Mais quand mon père, il le dit pas très très souvent, mais il le dit, genre, peut-être, on va dire, 5, 10 fois dans l'année. Et c'est fort à chaque fois. Genre, c'est genre, c'est quelque chose de fort, quoi. Et comme Rebecca disait tout à l'heure, ouais, peut-être qu'il l'exprime pas beaucoup, mais quand il l'exprime, en fait, ça peut être marquant et Dieu, c'est vraiment, comment il exprime son amour pour nous, il s'est pas tout simplement contenté de nous dire, toi, je t'aime, mais il a fait quelque chose de très grand pour nous prouver son amour parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, qui n'est rien d'autre que son fils aussi, du coup. Et, et je trouve ça merveilleux, en fait, de voir, ah ouais, que comment un être qui a créé toute la terre, là, qui peut tout faire, qui peut en un claquement de doigts, en fait, peut faire tout disparaître, nous regarde vraiment un par un, comme ça, et qu'on puisse se dire, en fait, mais en fait, c'est mon père, là-haut, c'est mon père. Je sais pas si on se rend compte, oui, c'est quel bonheur de pouvoir se dire, oui, Dieu qui a créé toute la terre et qui est maître de toutes choses et vraiment notre père, en fait. Donc voilà mon petit partage d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Nathan. Ah, je devrais plus prêcher là. Il a tout. Hein? Alléluia. Sote mbola misy hita ihany. Ataontsika andomontsika tsy hifanalavitra be fa tena ataontsika convivial lasa ohatra hoe misy distance be. Any raha misy zavatra ny amponareo a dia andaontsika tena hifampizara, fankaherintsika. Fa za tena hiteny anareo androany misy zavatra mialetontsika tsy ao anatina condamnation zany zao. Manana assurance ianao amin'ny fiainanao. Alléluia. Alohan'ny anaovantsika ny tiry ity dia sitina kely ny fahalianantsika fotsiny hoe ny olona eto ambonin'ny tany dia mizara anankiroa ihany, tsy mizara telo fa mizara roa.
dia na izy nateraky ny nofo na izy nateraky ny fanahy. Dia androantsika hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay ateraky izay manana ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Anao antiry-tsy tsika dia avozo ny fanoloran-tenanao ampandrosoa indray Jesosy eo amin'ny fiainanao ampidiro amin'ny fiainanao izy azo atao fahazarana izany fa hozy izy hoe anaka atolory amin'ny fonao. Mbola namafisina izany hoe indro mijoro am-baravarana ka mandondona hozy izy. Raha misy manokatra ny varavaran'ny fony dia hiditra ao aminy ary ara-onina aminy. Androany Jesosy dia eto izy. Andriamanitra tsy mahay mandainga ny Andriamanitsika. Azo atao fahazarana hoe mpamonjy sekoly isaky ny sabotsy ianao dia tsy mila manao an'izany intsony fa androany Jesosy mandondona indray ao am-baravaran'ny fonao. Raha manokatra azy ianao dia hiditra ao aminao izy. Mandroso Jesosy io tonga soa ianao hoe manirana ny fanatrehanao, maniry ny foko dia hitoeranao kasi hoao Jesosy io fa manantenanao hoe faran'izay ilako sy tiako ny eo anilanao. Mandroso Jesosy io tonga soa ianao hoe maniranay ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao kasi hoao Jesosy. Ampandrosoa izy amin'izao fa mandondony eo amin'ny fonao izy dia hiditra ao anatinao izy. Faran'izay ilako sy tiako ny eo anilanao. Zay tompony feonao, lekanao ampoko ao, fa maniry mafy anao dia iombona alalanao. Zay tompolay feonao, rekanao ampoko ao, fa maniry mafy anao dia iombona alalanao. Mandroso Jesosy io tonga soa ianao hoe maniranay ny fanatrehanao, maniry ny foko dia hitoeranao kasi hoao Jesosy io fa manantenanao hoe fa faran'izay ilako sy tiako ny eo anilanao. Ialalany andranyosti ny fanahinao, Jesosy io izarazarao zay mombamombanao. Dia lalany raha andranyosti ny fanahinao zay mombamombanao. Mandroso Jesosy io tonga soa ianao hoe maniranay ny fanatrehanao, maniry ny fo dia hitoeranao kasi hoao Jesosy io fa manantenanao hoe fa faran'izay ilako sy tiako ny eo anilanao. Alleluia. Izay ilako sy tiako ny eo anilanao. Alleluia. Jesosy tsara be ianao. Alohan'ny tsika sady mitoy ihany ny rahantsika tonton Cléo ianao koa misy partage rehefa eo raha mbola misy partage tianao tenenina dia manatona tsy manina mihitsy.
Zavatra anankiray fotsiny tiako antaninanao androany. Tsotra be. Sitraponao ve ny aina teto amin'ity tany ty? Iza naka décision hoe oka za mba izy. Est-ce que vous avez pris la décision d'exister dans ce monde? C'est ça ma question. Je pense qu'on n'a pas voulu exister. C'est pas notre choix. On est d'accord? Voilà, on a un créateur qui a décidé de nous créer. Qui a décidé de pécher? Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Qui? Et pourquoi on est responsable du péché? Pourtant, on n'a pas contribué au premier péché d'Adam. C'est pour ça, dans la Bible, a dit, par un seul péché qui est entré, par un homme qui est entré, le péché, et par un homme qui est sorti, le péché par la grâce en Jésus-Christ. C'est le premier Adam qui a péché et le dernier Adam qui a péché. Je voudrais dire aujourd'hui, tiako fantatrao androany, tsy responsable en fahotanatsika. Tu n'es pas responsable du péché. Zay no nahatonga an Jesosy Kristy ho avy. Zao teneniko anao, afaka tsy mino an'izany zavatra teneniko izany ianao. Tsy forseko ianao. Fa alohan'ny irefusenao an'ity teny ity, dia mba mivavaha kely aloha na mifadiana hoe marina ve ny zavatra ny tenenin'ny Daniel kely iny. Fa mety tonga dia hisy blocage ianao hoe tsy marina rangahy zany. Anjaranao ny andray, anjaranao koa ny andray. Zao teneniko anao, fataro ny fitiavan'Andriamanitra anao. Aïs, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Ameko exemple mihitsy nareo visuel am'izay mba fantatrareo. Aïs, est-ce que tu peux courir là-bas? Oui? Viens, stop. Venez. Est-ce que tu peux sortir pour faire une course? Acheter une baguette de pain pour moi? S'il veut pas y aller, chercher une baguette, il ne sera plus mon fils. Hein? Mba teneno ahy. Raha mandana izy, tsy zanako tsony ve izy? Vas-y, tu peux t'asseoir mon chéri. Zao ny fitiavany iray, comme tu as dit Nathan tout à l'heure, c'est sans condition. Rehefa aligné amin'ny Jesosy Kristy ianao, rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ianao, rehefa fantatrao izany famelan-keloka teo amin'ny Jesosy Kristy zany, tsy mahita fahotana aminao zany Andriamanitra. Ny méchanceté atsika olombelona mahatonga atsika tsy hino an'izany zavatra izany, satria tsika ny fitiavan'ny olombelona dia corrompu. Tsika nampianarina foana hoe tsy maintsy manao zavatra vao misy valim-pity. Andriamanitra araka ny teny Nathan teo hoe nahary ny tanina, nanao ny zavatra rehetrarehetra izy. Tsisy ny angafontsika hoe mba hisy i-exister za. Ka maninona moa zany no imérité an'izany elo zany? Tsy natao ho anany zany. Natao ho an'ny être céleste devoly zany, satria zareo nanana choix nahita ny gloire an'Andriamanitra. Za mbola tsy nahita ny gloire an'Andriamanitra, na i Moïse ary tsy napahitana ny gloire an'Andriamanitra satria olombelona. Ny devoly nahita ny gloire an'Andriamanitra tany an-danitra, fa izy ny safidy hoe irébellea. Safidy ny devoly ny se rébellena tamin'Andriamanitra. Vakoa ny Ezekiel. Za tsy tantara verset be eto aminareo fa mamaky Baiboly nareo. Ny devoly naka décision, il s'est rebellé. Zay no nahatonga ny hoe un tiers ny anjely ary voatarika. Zareo no naka décision. Zay no nahatonga ny endrareo te an-tany kely alohan'ny ny teneniko. Tian'Andriamanitra ve ny devoly sa tsy tian'Andriamanitra? Ato misy miteny hoe tiany. Atsangano tany izy miteny hoe tian'Andriamanitra ny devoly. Wow. Dia atsangano indray ny taniny hoe tsy tian'Andriamanitra ny devoly. Wow, tsisy nanangana nareo. Alléluia, tiako be zany. Tadidio fa Jesosy mihitsy ny teny hoe tiavo ny fahavalonareo. Andriamanitra tsy manohatra ny teny zany. Andriamanitra zany tian'ny devoly koa, na dia nanohatra anazy nitsangana ho fahavalony ny devoly dia tiany.
Zay natonga anazy hoe tsy nampiasa ny autorité ny Andriamanitra hoe tonga dia nandringana ny devoly teny hoe fa no fitiavan'Andriamanitra te hanao ny justiseny izy dia nahary ny olombelona izy tahaka ny endriny. Zay no natonga ny hoe zay olona mijoro zay olona mijoro ny fitiavan'Andriamanitra nitsika ny justicen'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mikondane ny devoly amin'izay amin'ny andro fitsarana farany. Azonareo ve zany zavatra tiako tenena zany? Atsangano tsara hoe raha azonareo zany. Raha tsy azonareo koa dia tsy manana afaka mametraka fantaniana. Raisiko izao ohatra hoe za manana entreprise anankiray, natsangako ny entreprise anankiray. Nisy olona anankiroa niaraka tamiko, samy tiako ireo olona anankiroa ireo. Ny anankiray tsy nitovy vision tamiko tsony. Za nefa manana autorité afaka ohatra hoe tonga dia manimba n'iny olona iny. Fa no fitiavako anazy dia tsy tiako izy fa tiako provena hoe le vision ko aty amin'ny entreprise ity ne mariny fa ny anao ny diso. Dia tsy mampiasa ny autorité ako fa le olona rehefa succès amin'izay le entreprise iny dia lasa le succès an'iny entreprise iny no mikondane ho azy an'iny olona iny ahafahako manaprofy an'ilay izy hoe hitanao fa diso ianao. Ary izay ny tian'Andriamanitra seho an'ny devoly amintsika zanak'Andriamanitra hoe jerevo ianao se rebele fa misy an'ireto zanako reto mino ny fitiavako. Zay mahatonga hoe misy ny zanaky ny fahaverezana. Zanaky ny fahaverezana dia izay manaky fitahan'ny devoly tsy ho tia ny fitiavan'Andriamanitra. Zavatra anankiroa ihany ane. Soa ianao manaky ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy soa ianao tsy mandà lasa monsieur douté ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ny olona tsy monsieur douté ny fitiavan'Andriamanitra tsy tombe zany mihitsy. Zay natonga ny Davida voateny hoe nahita olona ozy izy Andriamanitra hoe nahita olona araka ny foko satria Davida tsy monsieur douté mihitsy hoe tsy tia anazy Andriamanitra natao anatin'ny fahotana aza Davida. Fahotanan'i Davida ane raha ny bokin'ny lalàna no jerena tokony tsy mendrika intsony Davida raha ohatra antsika fampitsaratsara atao am-piangonana io. Ianona manao ohatr'izao. Ianona pasteur Daniel misy tatouage misy iny. Tsika olombelona manana fisainana ohatr'izany fa Andriamanitra tsy mijery an'izany. Zay ny tiako teneny hoe fataro Andriamanitra tomponao. Fa lasa indraindray tsika indray ny méchant lasa farseo tsika amin'ny andro farany tsika indray mahafantatra ny olona hoe ianona lasa any an-danitra fa ianona tsy ho any an-danitra. Andriamanitra rery mahafantatra ny fitiavana ao am-pontsika tsirairay. Zavatra apetrako aminao zao hoe tena fantatrao ve zany révélation ny fitiavan'Andriamanitra anao zany. Raha fantatrao hoe manana ray araka ny teny nataony teo hoe izy nariny zavatra rehetrarehetra nefa tianao misinteresse anao. Zay finoana zay no mandresy amin'ny zavatra rehetra. Mahatonga antsika misalasala monsieur douté satria tsy mino intsony tsika hoe mbola tiantsika ve Andriamanitra satria mino ny herin'ny fahotana antsika. Lasa ny fahotana ny eritreretintsika hoe puissant kokoa noho ny fitiavan'Andriamanitra. Fa za miteny anao mety ho tombe daholo tsika androany, mety ho tafanota tsika rapito, za tsy miteny hoe manota ianao. Fa ny zavatra tiako tenenina anao androany mino ny fitiavan'Andriamanitra anao. Zay le tenenin Jesosy hoe ahita finoana ve za raha iverina. Inona le finoana io? Tsy hoe mino hoe Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetrarehetra izy araka ny hira teo hoe Andriamanitra izy puissant izy mahavita ny manakisaka tendrombohitra zay mino. Oui, puissance an'Andriamanitra zany izy c'est lui le créateur. Fa mino ve anao hoe io créateur io tianao? Tianao ve io créateur io? Zay finoana ny fitiavana an'Andriamanitra zay, fitiavan'Andriamanitra anao zay. Zay finoana zay tsy ho raraka zany ianao raha mino an'izany. Fa raha androany ianao hoe monsieur culpabilisé ianao hoe tsy tian'Andriamanitra intsony tsika no manao an'izay satria antsika conditionnena ny fitiavantsika. Raisiko zao teo iaisa zanako fa velako foana ny eloko an'inona inona ny ataony inona inona ny ataony dia tsika nefa natsangan'Andriamanitra ho zanantsika natsangana. Zany hoe safidin'Andriamanitra zany hoe raisiko zao ohatra hoe misy ankizy iray hafa tsy naterako fa natsangako. Soako zany le izy. Hafa mantsy ohatrany hoe izy zany ny zanaka tonga dia teo hoe avy amin'ny conception nay mivady na tonga ny izy. Fa ianao natsangana zany soan'Andriamanitra mihitsy. Soan'Andriamanitra ny hisafidy anao ho zanany ianao mba mino an'izany ianao. Ho antsika mety hoe misy kamboty zay ny tenenin'Andriamanitra hoe za akaiky ny kamboty akaiky ny veuve
Ary ny religion tsara indrindra izy dia mamanga kaboty sy mamanga miveva. Tsika mpivavaka atovy mba s'intéressé an'izany kamboty zany. Zany eny fivavahana fa tsy hoe manao spectacle eto dia alléluia alléluia dia rapitso dia lasa mandeha. Tsika ve fa mba namanga kamboty anankiray? Tsika ve fa mba namanga kamboty anankiray? Manao ohatran'izany fieritreretan'Andriamanitra zany. Zany ny mission amin'ny fiangonana. Jerevy ny première église nanampy ny manitra zareo. Mission antsika fiangonana maneho an'izay fitiavan'ny ray izay. Fa rehefa tsisy tsony ny fitiavan'ny ray maty ny fiangonana. Fiangonana ngeza be indrindra zany tena hoe tokony tsy ho vita zany romanina zany. Église catholique. Jerevy fa mikatokatona daholo anie. Mety hoe any Madagasikara mbola feno ny église catholique. Fa jerevy ny eto ny cathédrale efa hovandrareo boîte de nuit amin'izao satria tsisy mivavaka tsony. Hitanareo satria miala amin'ny vision n'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Zay ilay hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Jesosy Kristy ny teny hoe oui, ngeda be ny lalana makany amin'ny fahaverezana, varavarana malalaka. Varavarana eto izy izy, ny eto zany tsy midika hoe sarotra. Azavadika antsika ny interprétation ny Baiboly hoe sarotra, mafy, tsy mafy zany makany an-danitra reto. Mino an Jesosy Kristy satria izy nanao an'ilay izy fa tsy ianao. Faux évangile raha miteny hoe mafy ny makany an-danitra, mafy ny miaraka amin'Andriamanitra. Fampianaran-diso zany. Afaka tsy manaiky an'izany ianao. Tsy maninona. Fa ianao sy le mpitondra ny teniko androany, izy ny anamarina an'izany teny zany amin'ny andro farany. Tsy sarotra reto manaraka an' Jesosy. Faux évangile mampisy fardeau antsika. Satria tsy ao anatin'ny volontén'Andriamanitra. Ny persécuté-na any amin'ny première église fa zareo falifaly tsisy ny menimenina zany mihitsy. Any am-pigadrana mbola midera. Dia manontany ianao hoe fa ahoana ary zany fa tsy mimenimeny hoe hay Andriamanitra fa naninona ary zany. Tiako teny ianao androany hoe teneno eo akaikina hoe tianao Andriamanitra. Tsisy condition. Zany ny olona manana révélation fitiavan'Andriamanitra ny infaillible amin'ny fiainana. Vonona zay le virgine dimy endry sy adala samy virgine, samy fiangonana, samy vavaka fa samy ray sotory. Tsisy hoe ny anankiray miveye foana hoe tena miandro ny fiverenanao atopo, tena tsy natory, samy natory. Jesosy ny teny hoe samy natory. Samy natory daholo. Fa na samy hafa anazy solika fitaiza. Inona le solika fitaiza io? Io le fitiavana io. Vao tonga Jesosy tsy mba se culpabiliser hoe ay natory Jesosy tsy tianao tsony fa tonga dia nanantena hoe wow. Zay le solika tonga dia manantena hoe tiana Jesosy tsisy condition. Zay izy. Fa ny anankiray misy doute hoe ahoana izy ty hividy, hitanareo vidy famonjena, lasa tao business ny famonjena. Hitanareo lasa zay ny business amin'izao. Mila approbation ana olombelona, lasa mila approbation ana pasteur zany nareo fa Andriamanitra ny Saint-Esprit ao anatinareo mahafantatra, manome toro-dalana anareo hoe mety na tsy mety ny ataonareo. Vous avez le Saint-Esprit. Tena tsy haiko hoe ataontsika inona reto ny fanahy masina men'Andriamanitra. Mba inoe any anatinao any anie izy. Fantatrao ihany anie rehefa tsy mety ny zavatra ataonao e. Tsy natina condamnation zany. Fa mienono fianonan'ny fitiavan'Andriamanitra, fandrosoana amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mampilibere anao. Zay hoe raha fantatrareo ny marina, dia ny marina zay. Tsika nefa mbola ohatran'ny matsiaro andevy foana. Maninona mavesatra foana. Mivavaka. Dans la semaine mavesatra satria mbola misy marina tsy fantatsika zany. Fa raha fantatrao lundi matin hoe hiasa, wow, ve ty Andriamanitra ty tianahy. Mandalo difficulté ianao dia hoay Andriamanitra ke tianahy. Libre be ianao. Fa mahatonga anao hoe hoay le ty Andriamanitra ve zao tianahy tsy mivavaka tamin'ny telo maraina andro. Tena hitanareo. Za tena miteny anareo hoe étudiao Jesosy zay tsara ny tena nampitondra ny fanahy masina natany Allemagne tamin'ny herin'ny androany hoe fataro Jesosy. Fataro Jesosy sy ny mpianany. Ohatran'ny ahoana zany fony Jesosy zany reto. Alohan'ny étudienao amin'ny Paoly, Petera, fataro tsara aloha Jesosy ahafahanao discernement satria ny mpanompon'Andriamanitra koa samy miteny ny conviction izy. Tsy diso fa conviction le izy fa tsy conviction anao.
Zay natonga ny Jauna tsy nintsony tamin'ny faharoa mbola ianao ve Jauna nahita révélation voalohany hoe wow, iny mihitsy le zanak'ondro anafaka ny fahotany zao tontolo zao. Gadra amin'izay Jauna naka renseignement amin'izay hoe fa faona marina iny Jesosy iny nanova rano odivay hony izy, toa mirevy miaraka amin'ny mpanota hony izy, nefa le ry tsy mahazo ny sotro sady tsy nahazo ny valala no hanina sy ny rehetrarehetra any amin'ny dezera. Lasa hoe tena tsy izy kosa zany tena tsy atao anatin'ny lalàna Mosesy zany sao dia mba tsy izy kosa ary sao dia faux prophète i Jesosy zany. Andana zalahy mba teneny antanio kely izy hoe tena ianao ve le izy sa mbola misy ray afaka ohatranao ohatra ny ratsy be ny réputation anao ry Jesosy. Azonareo za miteny anareo fataro ny fitiavan'i Jesosy. Ahoana toatra ny mpijangajanga hony sy ny mpivarotena navelany daholo miaraka aminazy mitrenireny eny. Kivy Jesosy kivy Jauna ny anaty figadrany tena tsy izy zany raga. Zany nampianarana fa nana tonga dia mibebaka nareo hoe kay Jauna mantsy izay mihitsy bebaka. Izao teneniko anareo misy ny fibebahana Nouveau Testament dia misy ny fibebahana Ancien Testament. Teneny eo akaikinao fibebahan'ny testamenta taloha hoe ianao mihitsy manao effort miala amin'le ratsy, ianao miady amin'le fahotana geranao zany. Nisy navita ve? Tsy nisy. Ianao ny asaina manao effort jereo fa raraka daholo ny mpanompon'Andriamanitra ny Ancien Testament ry grand Moïse ary ny tazana ny Kanana fotsiny. Raraka daholo. Ny fibebahan'ny Nouveau Testament. Jereo vao nitory Jauna mpanao batisa dia hoe mibebahanareo. Nitory Jesosy dia hoe mibebahanareo. Nitory koa taty amin'ny Pentecoste i Petero mibebahanareo. Fibebahana tsy mitovy ny sensan'ireo. Analyseo dia étudieo zay. Tsy mitovy le fibebahana tian'ireo teneny. Ny fibebahana Nouveau Testament ianao manova ny sainao mino any zavatra nataon'i Jesosy. Hoe vita teo daholo ny rehetrarehetra. Zay ny atao hoe fibebahana. Rehefa mino ny zavatra nataon'i Jesosy ianao sy ny fitiavan'Andriamanitra dia lasa misy transformation ho azy any am-ponao. Raisiko ohatra zao ohatra hoe pasteur mialy ohatra andeha hivoaka ny trano ato hoe dre Daniel kely tiako hoe naiza izay le alany dia tiako hoe karakara anazy dia sa ve mahita sipa ry dia mbola andeha hikôty sipa tonga dia tsy maintsy hoe ndre le fitiavan'le vato. Fa raha ohatra izy hivoaka ny trano tonga dia raisiny amin'ny vozon'akanjo hoe ianao ry Daniel raha mijerijery anina ry ianao dia mahazo amiko ianao sy ny rehetrarehetra. Vomay mampirisika anao tsy mety zany. Azonareo ve le herin'ny fitiavana? Ny fitiavana lasa misy tahotra ho azy, misy respect ho azy. Ny devolo mampirisika antsika amin'ny tahotra manao zavatra, parmena azy. Raha vao tsy manao an'izao dia tandremo very tsy miakatra. Asa simbazimbana reto ny azo fitsaliana nataon'i Jesosy. Izy ane nijalo anao. Asa simbazimbana. Tsisy efornizan'izy. Ohatrany hoe tsisy ny efornao ny natonga anao nanota Adama tany nanota komaniny moa zany ho faty hiaraka amin'ny Adama izy nanao anazy tany. Zangany ny angavo hoe misia. Zay natonga an'i Jesosy tonga mihitsy iregle an'izay rehetrarehetra izay satria tiany zanak'olombelona. Tsy responsable amin'ny fahotana antsika. Na i Adama koa ny voafitaka ny fitahana koa izy. Na Eva ny fitahana. Dia nareo ve mieritreritra hoe Adama sy Eva tsy tafiakatra zareo ny tsy nisaraka tamin'Andriamanitra. Ny prix de péché y a la mort. Rehefa manota ianao dia misy zavatra payenao eto. Fa zany akory tsy midika eo tsy voavonjy ianao. Samy hafa tia nofo tia ho raraka tiany nanota ty. Fa ny fanahanao fanaham-baovao ianao. Fanahanao zay le hoe rehefa tonga Jesosy, rehefa tonga amin'ny fitsarana tsy fantatro. Miala miraraka ny nofo lasa mitafy tsy fahalovana antsika. Tsika zao tsy isy masina zany na ataoko hoe Jauna mpanao batisa ny tena masina be nefa iraraka amin'ny finoana. Samsona zany tena hoe sady tsy manao an'izao tsy manao nefa iny raraka ihany tamin'ny Dalila. Ka izay ny teneniko anareo hoe tsy fantatsika reto. Mampidina ny azo fijalianan'i Jesosy tsika
raha ifampitsara fotsiny eto hoe ry anina mbola manaotra zao, ry anina mbola jentilisa be, ry anina mbola mianiran'izao tontolo izao. Zany veny for kristianina. Tena tsy fantatrao ny fitiavan'Andriamanitra anao, matoy ianao manao an'izany fisainana izany. Fa rehefa tsy aniran'izao tontolo izao toy izany anao dia vovondy, satria ny firanao n'izao tontolo izao no tsy avovondy, tsy avovondy. Fa maina ny conditionné an'izany. Tsy maintsy manao zipo, tsy maintsy ory fiangonana. Mety mafy be izany teneniko izany, mety be da be tsy d'accord nareo. Fa tsy maninona, je m'en fous, je m'en fous. Satria ampitenena, ampitondra teny, satria tsy sitraka avy amin'ny olombelona no ataoko eto, fa izay sitrapon'Andriamanitra. Dia tsy maintsy mijoro amin'ny teny marina. Ho adiny Jesosy amin'izany teny izany raha lainga ny teneniko anareo. Ary motivation ko an'izany mba ahafahanareo rehefa misy mitory teny anareo dia teny enoy tsara motivation iny. Za zao hiteny anareo izany dia ina motivation ka vola aminareo ve? Fataro. Tsy hanafisafo anareo fa te-teny anareo hoe tiany Jesosy ianao sans condition. Fataro ny mission an Jesosy ianao. Tena fataro reto. Fataro ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa ny sarobidiny ny raha latsaka iny. Fataro iny. Andaotsika tsy fampitsara tsony Jesosy mihitsy nefa miteny aza fampitsara zany. Andao retontsika tsy fanaratsy. Za tena malahelo satria betsaka ny olona namako akaiky anahy lasa tsy tia fivavahana tsony satria noho ny toetrantsika kristianina ihany. Lasa tsy hita n'ilay fitiavana. Dia malahelo ny foko, mavesatra noho izay zavatra izay. Tsy hoe miverena ianao azo vekaila, tsy hoe miverena ianao miaraka amiko, fa lasa mahitan'Andriamanitra méchant ilay olona. Dia lasa very finoana ilay olona. Izay ilay tenenin Jesosy hoe sakaninareo ny olona hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia vao mahay ataonareo masika noho inareo indray. Mantsy ny fariseo sy mpanorandalàna. Ka tsika lasa indraindray fariseo sy mpanorandalàna. Andaotsika reto vrai ao mason'i Jesosy. Tsy super héros zany, tsisy hoe tsy parfait tsika, fa ny ranon Jesosy maparfait atsika ary iny manamasina atsika. Afaka ino an'izany ve ianao? Aza manangatanana rehefa tsy ino aloha fa tsy manina koa. Na tsisy anangatanana aza nareo tsy manina. Fa mino an'izany ve nareo? Amen. Aza me tsara velatsia fa tena tsangano fotsiny tanina rehefa misy, rehefa tsy resy lahatra ianao dia tsy manina koa. Fa eo ianao mavesara eo. Fa fataro fitiavan'Andriamanitra raha teo maivana ianao. Ay mora be ohatrany izany makany an-danitra, eny tompoko mora. Na moran'i Jesosy izy. Izay mihitsy no mahatonga tsika tsy ino satria tsika olombelona mila zavatra efortsika foana. Ka mandalo ady ao anatin'ilay ady ianao misy fitsarana dia antaniko hoe mitsatra ve ianao izao? Maninona tsy mitsatra fa maninona tsy ampy mihitsy? Izany hoe tsy eo amin'ilay izy izany ianao. Teny fahamarina ohatrany misy persécution. Ka faly misy fitsarana rehefa ao anatin'ny fahamarinana ny zavatra zarantsika. Raha lasy ranabavy fataro ny fitiavan'Andriamanitra anao androany. Averiko foana, tsy eforinao io. Ka Paoly any teny hoe diniko mafy mihitsy. Paoly ny teny an'izay. Any Paoly izay. Dia diliro tsara ny ianao ny tenanao ataovy ohatramin'ny Paoly. Fa zahay fikitra eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy sy ny fitiavana. Izany akory tsy midika hoe mampijaly tena be Paoly amin'ilay izy, non? Mila foana io zavatra io ihany ny tiany devoly fafana ao anatintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa tsy ao ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavantsika n'Andriamanitra, dia izay mahatonga ny finoantsika miraraka satria lasa miseho dotentsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika. Lasa manontanytsika hoe lasa voavoaka antsika dia matahotra mahita, lasa hitanareo ohatra la zavatra ratsy daholo ny hitantsika rehefa miala amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fisainantsika. Fa rehefa ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia mahita ny plan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Na mandalo difficulté ianao, na mandalo persécution ianao, dia mahita le fitiavan'Andriamanitra ianao dia manana assurance dia lasa misy finoana ho azy. Amen. Zay no tiako tenenareo, zay le finoana mandresy qui triomphe du monde. C'est ça la foi. Io finoana io
Zay le hoe finoana koa tsy arahana azy. Inona zany le asan'ny finoana? Le asan'ny finoana dia mino ny zavatra nataon'i Jesosy ianao. Zay fotsiny ve? Yes, zay. Fa izy amin'izay mitransforme anao. Izy amin'izay mamay an'ilay fiainanao anatinao mba tsy hahafahan'ny olona anankiray mirehare hoe avy amiko na za super héros. Fa lasa manetry tena ao anatin'ilay izy hoe Jesosy tena nony aminao. Ahafahako tsy mikondane ny hafa. Ahafahako tsy mijuge ny hafa. Satria nono nataon'i Jesosy fa tsy nataoko. Raha misy olona sendra tafalatsaka anaty fahotana tsy mikondane anazy satria nafahana mamay foana itsoro vavy olombelona aminareo zavatra efa mety fantatrareo ty. Zany nisy fanahy fijangajangana taloha. Misy tsy haiko mihitsy zany hoe tsy miaraka amin'ny olona anankiray zany fantatry ny vadiko zany tsy rereny amin'izany. Zany eritreritra mihitsy hoe Jesosy tena hijaly zany zay ho vato. Za mivavaka foana. Za kosa aloha tsy nisy doute amin'ny fitiavan'Andriamanitra tamiko natao anatin'izany fanahy zany ary tamin'iza mbola célibataire tamin'iza mbola vingtaine d'années 25 ans tamin'izany. Dia ny zavatra nampatahotra anahy tamin'izay rehefa hanambady zany ho dia hijaly ny vadiko satria hampirafy anazy foana. Dia izay foana nataoko vavaka, tena mivavaka. Dia rehefa hivady izay mivady dia mbola nisy an'izay fanahy ihany fa niezaka fotsiny ohatran'ny hoe maîtriseko tamin'ny aranofo ilay izy fa reko hoe mbola misy any anatiko any. Dia noetiko teo amin'i Jesosy foana ilay izy. Fa à l'instant T zareo tao amin'ny toalety ihany nivoaka ny zavatra mivoaka tany anatiko tany. Ny zavatra maintimainty mivoaka rehefa mipipi dia nahazo teny aho hoe afaka ianao. Vovitsy izay tena voninahitra ho an'i Jesosy. Tena tsy nanana faniriana ho ana olona hafa zany intsony hoe vehivavy hafa zany. Tena tonga dia afaka reto. Tsy eforiko ilay izy. Fa Andriamanitra nanafaka anahy. Tsy nisy doute mihitsy hoe nisy an'izay fanahy izay tsy nisy doute mihitsy hoe tsy tian'Andriamanitra satria nivavaka ihany. Ary tsy nafeniko tamin'Andriamanitra ilay izy. Tsy rehariany amin'izany efa teteny aminao hoe io Andriamanitra io reto tianao. Ary rehefa sincère ianao miaraka amin'Andriamanitra dia tena fahany ianao. Za zao raha misy olona mbola tratran'izany fanahy fitsangatsaka zany tsy condamné an'izany olona zany hoe ho any amin'ny afobe lahy. Raha vao tsy mibebaka miala amin'io ianao dia tsy vonjy tsy zany. Fa toriko ny fitiavan'Andriamanitra izy. Sorse Jesosy tian'izay. Maty ho an'izay izy minana ny fitiavan'Andriamanitra an'izay. Eo ihany no manafaka. Fa tory foana izy mialahy. Kina mahasamihafa antsika musulman sy ny fivavahana hafa ohatra hoe samy nanao drame mialahy manao ifo. Na ny olona sportive au niveau reny ane mahavita manao zavatra à propre effort. Na ny alika aza dressena, ny alika afaka endry. Tsisy fanahy masina. Fa tsika mila hoentin'ny fanahy masina mba ahafahan'i Jesosy miseho glorifie ao anatintsika. Raha miala eto tsika dia teteny anao hoe tianao Jesosy. Teneny eo akaikinao hoe tianao Jesosy. Nono nataon'i Jesosy fa tsy nono nataonao hoe. Ary Andriamanitra raha mijery anao dia mahita an'i Jesosy izy fa tsy mahita anao. Satria tsika efa mialoka ao amin'ny famonjen'i Jesosy daholo. Izao tontolo izao mihitsy ane, izay ny tenen'i Jaona, iny zanak'ondry anafaka ny fahotany izao tontolo izao. Tonga dia général ilay izy fa anjaranao no hoe ino ve ianao sa tsy ino. Eo mantsy ilay izy. Eo amin'ilay finoana. Mino ve ianao sa tsy mino? Tenendrany eo akaikinao hoe mino ve ianao sa tsy mino? Eo fotsiny ilay izy. Fa raha mino ianao tena afaka ianao. Raha mbola misy fahotana ianao fa tadio fa misy zavatra payenao fotsiny eto. Io ny fahotana ataontsika ny reto tsika on paie le prix sur la terre. Fa zany akory tsy midika hoe baibai koa ny fanahinao. Ny fanahiny ny vonjen'Andriamanitra fa tsy ny nofinao. Izay na tonga amin'ny Paoly ny teny fa maninona ary zazany ny ratsy foana nefa za te hanao tsara fa maninona se poser question be izy nandalo ady. Fa rehefa nazo révélation ay moa tsy za tsonka ilay izy fa Jesosy kay atao anatiko. Ay moa ty zavatra ty kay fa tonga dia nanana pisy be i Paoly.
tonga dia nanana fitsarana izy hoe ay moa tsy atoko ilay izy. Dia izay no natonga amin'ny Paul nanana révélation na grâce. Paul nefa olona tena tao anatin'ny lalàna ary lona tao amin'ny lalàna ary jiosy pure porc. Ohatra ny mangina be daholo tsika rehetrarehetra. Ndry izao andao tsika hifankatia tsotra. Ozy izy Paul zay amin'ny Corinthiens hoe l'amour il n'y a pas d'intérêt. Andao reto tsy voatery hoe misy intérêt ako any aminao dia izay tsika vao hifankatia. Ho anahy koa izany. Andao tsika tena hitia tsotra izao. Andao tsika mba hitia fotsiny. Mba afaka hifampatoko tsika ohatra hoe anao déménagement taty Nortina dia mba eo daholo tsika. Izany eny ny fiangonana e. Tena marina izany. Misy zavatra mahazo anareo dia mba mifimpia. Fa inaka ny vorovorintsika ato eto izany dia ahoana ny application an'izay fitiavana izay. Izay ilay fitiavana mila appliquena ilay finoana. Finoana ilay fitiavana. Fitiavana ny ambony indrindra. Ahoana amin'izay izany ilay application ilay fitiavana. Ny fitiavantsika eto ny tsy fitiavana eto fa eto tsika monsieur former s'entraîner dia any amin'izay tsika manao en pratique dans notre vie quotidienne. Raha mba misy zavatra aza misalasala reto mba tsy hoe manana pasteur betapena ianareo e. Tsika afaka mifampatoky aza sina. Tena ohatrany hoe monsieur demandé an Jesosy hoe Jesosy fa manakay ny mpiara-miangona ohatrany hoe indraindray misy frein aminao izany satria ny antony dia tsotra mahatonga antsika tsy afaka mifampiboraka satria na tsy izay le aya hitanareo tsy milona amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia lasa misy frein entre tsika ary manisy masque daholo dia manisy barrière. Fa tonga eto tsika samy alleluia. Za tena hiteny zavatra anankiray miala tsiny fona amin'ity teny ity fa sady manaitra antsika. Ny objectifako tsy tsara fa anaitra. Nisy olona ny antso anahy voaingana kely. Za ozy izy tsy te hanao svekel tsony. Fa maninona nareo izy mifanaratsy sady hypocrite daholo eo. Fona ozy izy pasteur. Tsy hanao tsony aho ozy izy. Dia fa maninona non ozy izy. Toritenareo izy tsara be. Fa nareo izy miala tsiny efa mifanaratsy daholo. Ianao ozy izy misy manaratsy, sy ny rehetrarehetra manaratsy. Dia izany tena ndry Jesosy eny ao tsy ohatr'izany. Eny ozy izy. Fa tsy mety tsony miara-panako izy. Dia izany tena nazo hoe Jesosy mahafantatra mety aminao dia aza misaraka amin'ny Jesosy ary mifona raha zahay iny ny zavatra tsy nety ary ifonako aminareo raha ny zavatra tsy nety nataonay. Izay olombelona tahaka anareo, tsy super héros zay. Pasteur zany tsy grade zany. Tovitsika eo anatrehan'i Jesosy. Fa andaontsika reto hiverina amin'ny fitiavan'i Jesosy tout simplement. Tsy asiantsika protocole be fa andaontsika tena hifankatia fotsiny. Ohatrany nataon'i Jesosy taloha tsy mila hoe Jesosy tsy maintsy mila gitara any andresy vao hitory teny. Fa tena hoe eny amoron-drano miaraka amin'ny sakafo manao barbecue amina poisson. Izany nataon'i Jesosy sady izy mihitsy amin'io manendy an'ilay trondro e. Dia mifampitantara ny royaume de Dieu. Mahita voninkazo dia hitanareo ty voninkazo ty ry zalahy. Mbola zany Solomona zany eny mbola tsy miakanjo tsara noho ity jereo hitanareo. Inona ny zavatra niseho tamin'ny andro farany no hoe Jesosy hamadika anazy dia Jodasy mihitsy ny teny hoe le oroako no izy fa tsy le costara costume na 3000 € iny fa tsy izy iny fa le ray manao sandal fa ndraso fa oroako fa tsy fantatrareo raha tonga any nareo satria Jesosy tena mitovy amin'ny rehetrarehetra. Tsy tonga dia hoe vao miditra amin'ny l'église tonga dia le mikravatina 5000 € avy any amin'ny Louis Vuitton iny tonga dia hoe ry le pasteur. Fa tsotsotra hoe le oroako izy ny satria Jesosy tena simple, un homme très simple. Izay natonga ny Jiosy tsy tiano anazy satria ny eritreritra amin'ilay fisainan'olombelona corrompu dia mila an'Andriamanitra ohatrany hoe tape-à-l'œil foana. Nefa Andriamanitra efa niteny tamin'ny Samuel mihitsy hoe ny olona ny izy mijery ny ety ivelany fa za ilay ao am-po ihany ny hitako hoe. Izay ny nararaka ny Saoly mpanjaka. Saoly mpanjaka mba nanana fanetretena ihany vakio amin'ny Samuel aloha ny tantaran'izany Saoly izany. Nanana fanetretena. Izy ho alaina mpanjaka mbola niafina Saoly. Izy mihitsy amin'ny teny hoe ry izy ry e. Fa rehefa nahazo gloire amin'izay dia nakafi an'le ampanjakana le plasy le pouvoir dia izay nararaka anazy. Tsy te hidy an'Andriamanitra fa mila validation amin'ny Samuel foana. Samuel aza maty mbola nakany amin'ny voyen indray
I Saoly hoe mba avereno ny fanahany aloha fa tsy nitady an'Andriamanitra. Fa jereo Davida vao nafantatra hoe nanao erreur tonga ty Andriamanitra ao. Azay sorina amiko ny fanahinao. Zay royauté zany tsy maninona zany. Nisy poste zay tiako be hoe le chrétien n'est pas en danger quand il est persécuté, mais il est en danger quand il est admiré. Fa za tena hiteny anao hoe ndao tsika tena netry tena, ndao tsika hifanasa tongotra ohatran'i Jesosy. Aiza reto Andriamanitra nasa tongotra zany? Za aloha tsy vitako zany anasa tongotra anareo, aloha dia tsoriko marina mialatsiny aloha. Sao dia mainy fofofony eo dia vao mainy ray, non tsy vitako zany. Aloako tsorona marina tsy vitako. Tsy vitako. Misy zavatra hafa hoe déménagement mety mba vitako fa ny anasa tongotra tsy vitako. Azonareo nefa ilay Jesosy nanasa tongotra amin'ny mpiana, nanasa tongotra antsika. Wow, Jesosy. Tenenina eo akaikinao, wow Jesosy. Menaran'i Jesosy reto fa misy liberté, misy tsy haiko misy zavatra ohatrany hoe tsy haiko hoe mana assurance fotsiny zany ianao vao mieritreritra ny fitiavan'Andriamanitra. Za rehefa tady ho raradraraka, za zao tamin'ny semaine iny tsy afianko anao fa raradraraka avy any Allemagne zay dia somary raradraraka tamin'ny semaine iny. Tsy hoe etale amin'ny vidéo fa ohatrany nalailo amin'ny pasteur mialy hafa ohatrany délaissé-ny kely zay dia nalahelo. Dia saika tao anaty fahafoiza-po fatany tsara zany. Dia namorokira moa. Nataoko namorokira tamin'ny dia nomeko anazy. Dia sady mamorokira eo no reko mihitsy ny fanahy masina no teny hoe izy moa après namena teo izy ilay partage latany Allemagne navereno enoy. Dia tena hoe marina Jesosy, marina ilay fitiavanao, marina mila androsoko. Dia ohatrany naveriny fanahy masina indray ilay hery. Iazonareo rehefa misenoriran'ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia mampisy hery tsy moramora. Tandraony mbola nisalasala hoe itory-teny ve Jesosy amin'ny sabotsy sa fa reko Jesosy hoe zarao izy ny fitiavako, izay missionao izy. Tsika eto messager manana mission. Izany zavatra teneniko anareo zany tsy olombelona ny teny anazy zany fa fanahy masina ny teny anazy zany. Tia toriana, afaka mino ianao, afaka tsy mino, tsy manino. Fa za raha tsy d'accord amin'izay message ianao dia mba tiavo ihany aho fa ilay nampitondra message anany ny akalao satria za koa fitaovana eto zany fa mba za mba tiavo moa any satria mafy be ho anahy koa na hitory an'izany azy fa tsy maintsy miteny ao tsika tsangano tanana rao tsika. Alléluia. On peut chanter vita angamba zay sao dia lasa lava be. Raha misy ao am-ponareo koa sao dia mbola misy partage kely nareo aorianan'izay zavatra izay dia tsy maninona hoe na tsy fantatro izay am-ponareo dia alefaso tompoko. Yeah.
Tita miau, like you, my love, Lord, I sunita naku. Tita miau, like you, my love, Lord, I sunita naku. Tame saraniu, tanatau, sau teteu, tiau. Matukiane fafau, raisinau, sau teteu, tiau. Tita miau, like you, my love, Lord, I sunita naku. Tita miau, like you, my love, Lord, I sunita naku. Chikanyu sana kau, sau teteu, tiau. Atovi sanipa lupunau, sau teteu, tiau. Tita miau, like you, my love, Lord, I sunita naku. Tita miau, like you, my love, Lord, I sunita naku. Alléluia. Ao ve tsika eo. Ao ve tsika eo. Da moa tsika mba maky an'ity Marka 16:16 ty ohatra ny latsaka atao poko hoe. Afaka mba afisena ve azafady? Marka 16:16. Marka 16:16. Andao mba vakitsika rehetrarehetra azafady. Ao, vakitsika. 1, 2, 3. Amen. Aferintsika indray. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Amen. Asonareo. Raha inonao ny zavatra nataon'i Jesosy. Profonao teo amin'ny batisa zany. Batisa amin'ny fanahy masina koa ilay izy. Na tsy fantatro. Izay nahatonga lehilahy teo akaikin'i Jesosy iny. Jesosy tsy niteny hoe tsy afaka handray an'lahy aloha fa tsy vita batisa ialahy na hoe Jauna. Filoha ataovy batisa kely ity fa nisy nanolo teny. Fa anio ihany ianao. Satria nino an Jesosy. Tsy nisy hoe za dia hiala amin'ny faratsiana, za dia nanao an'izao, za dia namono an'ilay anareo. Tsarovy ao izy. Rehefa tonga any amin'ny fanjakanao, nino famindrapon'Andriamanitra izy. Raha mahainao an'izany teny izany ianao dia aza manafisina ny fo. Fa mihaino ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ho antsika izay mananjanaka, dia jerevy ny zanakatsika dia ataovy exemple mihitsy io zanakao io ve dia tsy tianao ve io?
na manao betizy ary na tsy fantatra ohatra hoe misy fotoana izy sendra tafalatsaka zanakao foana. Nareo izay ratsy fanahy reo izy Jesosy mahay manome zavatra tsara ho an'izany fomay ve ny rainareo izay any an-danitra, tsy hamehan'ny fanahy masina. Io fanahy masina io anie no mampianatra antsika momba an'i Jesosy, mampisy révélation an'ilay fitiavana marina, ilay fitiavana marina. Teny ny eo akaikinao ilay fitiavana marina. Ny olona eto akaikintsika mety sy lâché foana satria izay koa ny tenin'Andriamanitra hoe voaozina izay matoky olombelona. Aza manakim-po amin'ny olona zany. Zaho zao nanakim-po be tamin'ilay vadiko dia nisy fotoana normal izay dia nampianatra anazy Jesosy hitanao. Misy fotoana ny olona eo akaikintsika izay aterantsika, indraindray ilay ray aman-drenitsika, indraindray ilay olon-tiantsika, indraindray ilay meilleur ami-tsika, indraindray ilay zandritsika, ilay zokintsika tsy présent amin'ilay tena ilaivantsika anazy. Dia ianao tonga saina hoe wow, misy ray izay andy tena ilay akaikinao ilay ray fidèle aminao foana. Ho antsika izay hoe tsy manana data fahavelomana intsony ohatra ny tahina zao dia pahery anazy. Ho antsika izay hoe tsy manana ray izany intsony, fetiny ray izao, manana ray ianao. Manana ray tsika iombonantsika. Dia ny zavatra tena teneniko anao mangalany révélation ny fitiavan'ny ray. Fa rehefa fantatrao izay fitiavan'ny ray izay dia tena libre ianao. Ary tsy manana doto izany ianao. Izaho aloha tsy hampatahorana izany hoe sao dia tsy tafiakatra ny Anjomara, tsy mampatahotra anahy izany. Fa na hisy Anjomara na tsisy Anjomara, anakoro amin'ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny lakroa hoe ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa lasa fampatahorana ny amin'izao hoe sao dia tsy lasa eo. Jesosy maty ho anahy, velona ho anahy, niporofony izany fitiavana izany. Izay no velomiko isan'andro, izay no hoaniko isan'andro, izay no tiaviko isan'andro. Ary malahelo aho rehefa misy ny rahalako sy ranabaviko se d'attaché amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Malahelo aho satria rehefa miorina amin'ny fitiavan'Andriamanitra anetsika reto tena misy fiovany. Lasa tsy haiko hoe lasa hafa mihitsy ho fomba fijerintsika zavatra rehetra rehetra. Na mandalo sarotra ary tsika misy zavatra, misy rappel kely foana. Fandaontsika tena izay ny antony ty zavatra ty ny tsy hoe fombafomba hoe inana ny ty dia voavonjy. Lasa endrika ty irappelentsika an'izay zavatra nataon'i Jesosy izay. Ty zavatra ataontsika ty. Souvenir ty hoe nisy maty ho anao tany, nisy namony ainy taminao tany. Mba ahafahanao manana an'izany fiainana mandrakizay, tsy avy amin'ny effortnao, tsy avy amin'ny inoninanao fa noho ny nataony. Fa rehefa mino an'izay tsika dia izy amin'izay manome an'ilay toetrany, izy amin'izay ilay manome an'ilay fanahiny ato anatintsika. Dia izay ilay hoe omeko fo vaovao nareo, ilay fo vato lasa fo nofo, ny lalàna lasa ao anatinao. Izay ilay lasa tanteraka ilay lalàna. Satria Jesosy mihitsy natao hoe bon, ty izany ilay condamnation, ilay péché noho ny nataony rehetra rehetra, c'est moi qui va porter ça. Izy ilay nanao an'ilay lalàna ihany nanolo tena hoe zany ny anolo tena, mampimena izany hoe les juges, indray les juges ny lasa condamné. Za me juger, j'ai la loi sur moi. Et moi le juge, je suis à la place de condamné pour être en prison, pour être mort. C'est ça ce que Dieu a fait. Est-ce que tu te rends pas? Est-ce que tu te rends compte de cet amour? Et pourquoi tu veux encore marcher par tes œuvres? Pourquoi tu veux encore que Dieu, si je ne donne pas ça, est-ce que tu me vois? Quand je vois des postes, c'est tsy mandoa pafolon-karena rehetra mangalatra ho an'Andriamanitra, mais tu vas voler quoi? Si tu aimes Dieu, tu sais ce que tu devrais faire et tu sais ce que tu devrais pas faire. Arrête de menacer les gens comme ça, toi. Angalatra an'Andriamanitra iny ary izy nefa nanolo tena. Je donne juste mon corps sacrifice vivant isan'andro zahay amin'ny fitiavana izay satria ndry tia anao dada. Ahoana moa ny fomba hanotako rehefa fantatra hoe Andriamanitra tia anahy? Pourquoi je vais encore pécher? Tsy mampirisika anao hanota mihitsy izany. Fa au contraire ary mampirisika anao hoe ndry Jesosy. Fa mampirisika anao hanota ilay par menace foana. Tandremo sao dia very any amin'ny hafobe raha vao manao an'izany.
hitanao dia lasa par-peur, dia lasa fardeau, dia lasa mavesatra, dia lasa méchant. Lasa méchant ny olona manao an'izany dia lasa izay mahatonga ny akabeazan'ny eglizy lasa mifampitsara tsika satria tafiditra izay izay ny ilay mamitaka amin'ny andro farany. Izay ilay mamitaka izay. Fa en Christ, c'est la liberté en Christ. C'est la liberté. Paul mihitsy Romains 14, c'est pas le manger, c'est pas le boire, le royaume de Dieu, mais c'est la paix, la joie. Mba afisena kely moa zay azafady. Romains 14. Romains 14. Oui. Voilà. Voilà. Pour moi, je sais que je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur. Paul avec la pensée du Seigneur. Des fois, Paul, il parle pour lui-même. Là, il a dit, avec la pensée du Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est impure pour lui. 15. Si donc à cause d'un aliment, tu fais quoi d'autre à tort à ton frère et ne te conduis pas selon l'amour, ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Voilà. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, qu'importe, mais une vie juste, la paix, la joie que produit le Saint-Esprit. Oui, ok, 67, merci pasteur. Tanareo. Taontsika reto tena iainana an'izay. Raha tena velona izay fitiavan'Andriamanitra antsika izay natao fotsika dia mifankatia ho azy tsika. Io zany tsy forcena hoe andao reto hifankatia, izay ny didin'Andriamanitra dia lasa forcena nefa anatinao ny ohatrany hoe mazotra anahy mama Odile ty nefa forcena tia anazy. Hitanao lasa forcé le izy, izay le lalàna. Fa rehefa tian'Andriamanitra, tonga dia vao mahita mama Odile, tonga dia wow, ry mama Odile, mahafinaritra rangahy. Hitanao le amour tonga dia mipetraka ho azy fa tsy forcena. C'est le accomplissement de la loi. Dia fomba ahoana ny anaovako ratsy amin'ny mama Odile, hoe andeha hanao ratsy anazy satria tiako izy. Zay le fitiavana, zay le fitiavana mamafa fahotana maro. Zay le amour, puissance de l'amour, zay zavatra izay. Lasa hitanao miova amin'ny fomba fijery, zay le renouvellement de l'intelligence. Mahita zavatra tsara ianao ohatran'i Jesosy, eny nahita zavatra tsara foana izy. Tsy nahita zavatra ratsy zany izy, zavatra tsy tian'i Jesosy dia ny hypocrisie, dia ny manque de foi. Zay dia nibizina tany amin'ny tempoly ny ravaravan'iny daholo hoe fa hoana reto bizibizina reto, fa nga misy bizina ato hoe. Zay zavatra telo izay no natezitra an'i Jesosy. Rehefa tsy ampy finoana ny mpianatra, bizina, dinona koa ny ray farany teneniko teo, hypocrisie. Vous êtes les pharisiens aussi, des tombeaux blanchis. Zay fa sao dia lava be ny teniko, fa tsakotsako ny fitiavan'Andriamanitra anao. Raha fantatrao ny fitiavan'Andriamanitra anao, tsy very mandrakizay izany ianao, ary iona aminazy ianao. Paoly ary nyteny hoe mbola pahany fotsiny eny ahafantarantsika an'izany Kristy izany, fa rehefa miona amintsika mbola hafa be mihitsy. Dia tena minany ianao fitiavana. Izay zavatra rehetrarehetra tsy avy amin'ny fitiavana dia aza raisina reto, tsy avy amin'Andriamanitra izany. Na ny devoly aza tian'Andriamanitra. D'accord? Raiso tia. Tamin'ny alina nanomboana an'i Jesosy Kristy dia izay ny teneny hoe ataovy izao izy ho fahatsiarovana anahy. Tio izy ny vatako natolotro ho anareo. Ho fanasitranana. Tononiko Jesosy Kristy fa ho anay amin'ny finoana ty noho ny nataonao. Tsy noho nay Jesosy, tsy niezaka anay. Niza Jesosy tsisy mendrika izany. Hoy izy Paoly izay hoe tsy izany nomboana teo amin'ny hazo fijaliana na Silasy, fa ianao. Jesosy oka ny fitiavanao indray, raha inana an'ity izay fanahy masina, dia asivo révélation fitiavana. Le fitiavanao fa tsy hoe fitiavanay. Le fitiavanao anay, Jesosy, no révélé ao anatin'ny mponiny tsirairay. Jesosy, raiso mofo teo any. Soatra Jesosy. Révélé ao Jesosy, fitiavanao.
fangirifirina nataonao teo amin'ny hazofijaliana ho anay. Alatsao vangio zay amin'ny alina, vangio zay amin'ny zavatra, amin'ny tsy ampozinay Jesosy, na ao anatin'ny difficulténay. Averenao ny fitiavana voalohany tsirairay Jesosy. Ny fitiavanao anay rery Jesosy ny tsisy ombre de variation. Raisondrariny kapoaka, ty le rahanao Jesosy izay nanatio anay ary manamasina anay. Jesosy izay misotro an'ity rehetrarehetra dia tsisy condamnation intsony aminao. Satria miombona amin'ny asa nataonao izay Jesosy hampinoana mino an'izany izahay Jesosy. Raiso ny kapoaka dia inoy ny fitiavan'Andriamanitra. Inoy fa voavelany elikao. Inoy fa voavelany elikao. Inoy fa tsy tezitra aminao Andriamanitra. Inoy fa tsy tezitra aminao Andriamanitra. Ninninona izay zavatra vitanao tsy tezitra aminao izy. Te hitanao izy androany hoe mino ny fitiavako ve ianao noho ny raha nalatsaky ny Jesosy. Raiso ny kapoaka dia sotroy. Sotra Jesosy ny amin'ny raha anao nilatsaka. Sotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy ampitomboy mety tsy ampy ny teny teo fa ampitomboy reveleo Jesosy reveleo fa nay masina mpony tsirairay ny fitiavanao anay. Mila an'izany izay tsirairay. Sotra Jesosy amen. Ataontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy izay maty ho antsika namonjy ianao. Afaka mirosokotsika amin'ny inona moa tsy ataoko hoe don angamba fa tsy ataoko hoe fanatitra. Amin'ny don izay omentsika ny ministère. Dia izay omponareo omena reto fa hitan'i Jesosy io. Ta bonté
ta bonté. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. On va faire une dernière fois. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ça va ve? Ça va? Ça va? Dry soatra Jesosy. Mino aho fa teny voaraintsika androany a, hitondra famelombelomana amin'izany révélation ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Dia aza tiany foana amin'ny fotoanantsika samedi a, ataontsika hifampahery foana, ataontsika ndrozy hifankaty foana, hifampizara fitiavana. Dia ataontsika hifampivavaka, ataontsika hifampisaotra ny olona eo akaikintsika. Sao dia misy zavatra ao am-poniny anankiray aloha, sao dia misy témoignage, sao dia mba misy fizarana, sao dia misy tsy fandresen-dahatra koa tena tsy maneho, afaka miteny fa tsy hanarereny ety fizarana an' Jesosy io dia mba te hianatra koa. Misy zavatra avy eo am-ponareo. Mangingina be tsika hoy ndrendra tsika teka ao amin'ny pratika. Tainy Jesosy daholontsika. Mahafinaritra be ilay fotoana misaotra betsaka pastera fa raha ny tena marina mantsy androan'izay ohatran'ny betsaka ilay zavatra nisintosintony. Dia efa tamin'ny roa dia hoe efa tamin'ny telo tao an-trano, mbola tao an-trano eny, tsy haiko hoe inona no nampidistrairana ahy izany. Fotrany mahita zavatra atao efa hoe hiomana dia mahita an'ity dia efa natao tety aloha tohizana, efa natao tety aloha tohizana dia farany moa ilay efa mataranandro ny hodina dia efa mitelo mbola eo an-trano ihany. Dia teo amin'izay ilay hoe sady ihany fa maninona raha velomina amin'izay dia arahana amin'ny direct. Fa ohatran'ny tsy haiko, ohatran'ny tsy tafiditra tao amin'ilay direct, tsy haiko hoe nanina ilay izy ny tsy nety, izay hoe bon, ekanjo aho izany dia andeha. Fa tena misaotra an'i Jesosy hoe tena voaray ilay izy pastera. Tena hoe makasitraka fa voany voaka an-trano efa hoe vonona ny andeha amin'ny anaran'i Jesosy efa mahazo ana frazy anankiray arany meo ana Jesosy. Fa manana ilay izy tsy frazy anankiray fa tena bobaka be tabe ny voaray. Dia tena makasitraka sady misaotra amin'ny fijoroana vavombela fa mankahery. Satria iny foany voaka an-trano vao tonga teo amin'ny area dia iny ny tram tonga teo amin'ny métro iny métro fa tonga teo amin'ny arean'ny tram ny affiché teo normalement hoe à 4 minutes sa ohatrohatr'izay. Fotrany hoe tonga teo nefa tsy 4 minutes ilay izy fa ohatrany hoe vao tonga teo dia iny ilay izy fa tena hoe nanatitra anahy mihitsy dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Alléluia, ry saotra Jesosy.
Izany fisaorana izany moa dia tsy ho ana pasteur taty fa saotrana Jesosy tsika, mampianatra antsika isan'andro. Nazy ny voninahitra dia manamarina ny teny foana Jesosy. Izay angamba ny tena marina. Dia ho marina amintsika izay ho iainantsika isan'andro izay fitiavan'Andriamanitra antsika. Izay sao dia mbola misy zavatra ao am-ponareo tompoko. Isa? Oui. Alefaso. Isa? Tsy maninona andao? Manana fotoana ny antsika mbola hisy vehery rehefa eo hoe. Alefaso. Zaho moa zany angamba mety gaga be nandray taontaonko le zany tsy maintsy miteny foana fa fitiavan'i Kristiny maniry anahy iteny dia tsy haiko ny angina. Ny taimantsika moa zany le hoe fitiavan'Andriamanitra dia mba hizaranareo an'izany en fait efa voatenin'ny pastera teo ilay izy fa mety mba hafa indray ny apetraky Jesosy ato anatiko. Tena fitiavan'Andriamanitra dia tsy hoe materiel, tsy dia tena materiel loatra ny tena antony tena hitiavan'Andriamanitra fa raha handray tenin'Andriamanitra anankiray izao tsika dia ozy izy ny teny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanina fiainany mandrakizay. Inona marina moa zany ny tena antony namezana an'i Jesosy? Fa naninona raha tsy omeny Jesosy fa tonga dia amaha-Andriamanitra azy fotsiny dia tonga dia hoe aloranga ohatr'izao naovana azy fa maninona ny ampijaliany Jesosy? Ary Jesosy tena mihitsy nangataka tamin'ny ray izy hoe ray raha mba sitraka ao dia asoro amiko izao. Dia ny teny mifanohitra an'izay teny izay izao dia efa nytenin'ny pastera teo ihany izy, ny fanohitra an'izay teny vavaka nataon'i Jesosy izay izao dia manao an'izao hoe nareo aza izy na dia ratsy azy mahay manome zavatra ho an'ny zanakareo. Iza amintsika misy zanaka ao anatina donzeka ka tsy haman'iny olona an'iny fa alao ianao mizaka ny vokany eo ianao fa ianao tianao an'io. Jesosy nefa Andriamanitra nefa nanome ohatra hoe nareo aza na dia ratsy izy mahay manome zavatra ho an'ny zanakareo, tsy mainka avy ny rainareo. Dia nefa ny miteny an'izay Andriamanitra tsy mainka avy ny rainareo, nefa ny Jesosy nangataka hoe ray ho asory amiko ty. Inona zany ny tsy naman'Andriamanitra an'io raha ohatra hoe tsara izy sady mpanao tsara? Satria izay ny teniny hoe nareo aza na dia ratsy mahay manome zavatra ho an'ny zanakareo fa tsy mainka avy ny rainareo. Izany hoe tokony novalian'Andriamanitra zany tenin'i Jesosy hoe mafy loatra marina mazan'i Jesosy zany tsy fantany tsara hoe ho kapohana izy, ho vonoana izy, ho alatsaka mihitsy ny ainy. Fa izao tsy ohatr'izany ny fitiavan'Andriamanitra, tsy ohatr'izany fijerin'olombelona ohatr'izany ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'olombelona zao dia ohatrohatr'izay hoe alora nga tsy hovainy ity fa Andriamanitra ny zavatra tokana tsy hain'Andriamanitra dia ny mandany teniny lazainy. Io ihany ny tsy vitan'Andriamanitra. Zaho izy izy na dia iovaova ary zao rehetra zao dia zaho izy dia ny anina tamin'ny teniko tsy ny tenako, izany hoe ny teniny rehetra any, teniny ihany. Izay ny antony namezany Andriamanitra an'i Jesosy satria rehefa nanota ny zanak'olombelona dia ozy izy ny ten'Andriamanitra fa fatesana ny tambiny ota, izany hoe maty avokoa izay ilay vaovao ratsy izay. Satria izao koa mantsy tsy mba tenen'ny olona mihitsy ny vaovao ratsy fa ny vaovao tsara, filazantsara foana, filazantsara. Fa alohan'ny filazantsara naravana nisy filazan-dratsy. Dia ny filazan-dratsy teneniko anao very zasy ianao ho direct any amin'ny elo zasy ianao. Izay ny filazan-dratsy. Fa izay ilay tenin'Andriamanitra hoe nomeny Jesosy. Jesosy rery ihany nitokana mahafeno afaka hipehe ny otako sy ny otanao. Raha izaho ihany ny fatin'ny otako dia izaho mpanota dia tsy mampehe azy. Meko ohatra akaiky fotsiny nareo hoe misy olona manana tsosa miliara dia izany anao garantie any amin'ny banky aleo fa alohako ilay izaho efa bokany tsosa. Tsy ino an'izany ny banky. Dia ohatr'izay mihitsy hoe tsy maintsy Jesosy ilay tsy nanota sady tsy nahalala ota no tsy maintsy nomen'Andriamanitra hipehany zavatra rehetra izay nahavery azasy ianao. Dia tena ny fitiavana na dia tiany aza ny zanany na dia nangataka taniny azy Jesosy hoe mba hasory amiko ity noho ny fitiavan'ny raiko sy ny rainao atsika sy ianao dia tsy nihaino an'i Jesosy izy ary teo amin'ny hazo fijaliana dia mbola namafisiny Jesosy ilay izy hoe ray Andriamanitra ozy izy. Andriamanitra satria hatramin'izay Jesosy tsy mba mpiteny an'io Andriamanitra io ray foana mifanatsoany any dadany. Fa teo amin'ny hazo fijaliana rery ihany Jesosy no navita ny teny hoe Andriamanitra fa nahoana ianao dia nafoy satria atotony eo amin'i Jesosy avokoa ny fahotako sy ny fahotan'izao tontolo izao tahaka ny fanao tany amin'ny testameta taloha rehefa manota ny zanak'Israely dia mitondra ondry
zanak'ony tsisy klema herintaona dia atotonao amin'iny ny eloko ny Israely dia pendant 1 an satria raha 1 an tao anatin'ilay zanak'ondry dia tsisy tsino mandritsy ny 1 an ny zanak'Israely fa saingy limité 1 an satria zanak'ony tsisy klema 1 an ilay izy fa ny rahan'i Jesosy Kristy raha maharitra mandrakizay zany hoe rehefa nomen'Andriamanitra ny rahan'i Jesosy fahafatesana ny tambony ota dia maty Jesosy nanolotsy ny ainy tsy hoe maty noho ny ota atrikesanao izy fa nanolotsy ny ainy izy satria mila aina afoy ho tambony ota atresanao dia natolo ny ainy mba ho afaka atresanao raha tsy misy raha latsaka tsisy famelan-keloka nalatsa ny Jesosy ny rahany mba ho voavila heloka maly anio ary mandrakizay ianao voavila heloka zay zany mila azontsika fa tsy hoe voavila heloka karaha-pitso fotsiny ianao na voavila heloka androany fotsiny fa mandrakizay tahaka le nazavaiko anao teo raha tamin'ny andron'ny Zanaka testamenta taloha raha zany nakony tsisy klema herintaona ny alatsaka dia zany hoe validité ny aina tao anatin'le raha 1 an dia tsisy tsiny 1 an zanak'Israely dia avozy isa taona izy fa ny rahan'i Jesosy tsy ohatry izany fa raha maharitra mandrakizay raha mandrakizay nalotsaka Jesosy ho anao izany no tsy maintsy namezana an' Jesosy ary zany no fitiavana lehibe indrindra araka ny teny hoe tsy misy ozy izy manana mpitiavana tahaka izao dia nafoy ny ainy hamonjy ny ratsy fanahy ary ny ainy Jesosy no nanamarina azy ianao. Tinga pastera mba voakely ty verset ty Romanina 5:4 Romanina 5:4 ty mifehany dia ho tapiriko ny anjarako izany hoe 4-5 ngambany raha tsy diso azafady fa mifamaty. Oh, 5-4 ihany ngamba diso amin'ny teny gasy izy dia zao hoe amin'ny teny gasy izy dia hoe ohatrany hoe zao zany izy raha fitiniko amin'ny teny gasy hoe Jesosy Kristy dia ny ratsy fanahy rehefa mino an' Jesosy dia ny finoany an' Jesosy no isaina fahamarinany zay le izy amin'ny teny gasy tsy io izy fa tsy hitako fa ohatr'izay le izy fa aloha ho avy ny andro dia fa ny tena tsindriko anamafisako an'ilay zavatra zay sy pastera tsy ny aona tena tsy niresaka fa tena hoe izay le zavatra tena tiana tsindriana hoe voavela ny helikao Romain 4:4 voakely ty le izy ty tena tiako fisaotra betsaka nataonao teny gasy mihitsy fa tena tiako izy amin'ny teny gasy dia vakio io teny io ary ho an'izay miasa ozy dia isaina ho fahasoavana ny karama dia atao fisainka amin'izay fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoana no isaina ho fahamarinana jereo ngeo teny io dia méditeo ngeo teny io tamin'ny voalohany ho an'izay miasa ozy izy dia tsosa zany hoe miasa tianytenenina zany hoe raha effort fizika no eritreretina hoe azahoany an'le pardon na hidirany an'ny lanitra dia tsosa zany hoe rehefa mandoha tsosa ianao dia tsy zavatra azonao fa voaloha fotsiny tsosanao fa ho an'ny olona tsy miasa ozy fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoana ny isaina fahamarinana tokana androany tsindriko na hoe tiany mety hoe teny malaza azy hoe mino fa ratsy fanahy ianao zay mihitsy ny tenin' Jesosy hoe raha tsy miaiko nareo ozy izy fa mpanota dia tsy azo hovonjena satria be da be ny olona tsy mety miaika fa ratsy izy fa rehefa tonga ao anaty fiangonana izy dia lasa ohatrany hoe ao anatin'le zavatra ataony amin'izay ny ahafahana isovenana azy non mandoha tsosa ianao raha vao izay ny eritreretinao ary eto anambaranareo ifonako fa somary mafimafy kely ny lazan'ity teny ity fa fahamarinana izy dia tsy mino fambarako ihany Matthieu 7
22, 23. Tsy vakitsika 21 fa aloha toa dia 22, 23. Aloha miteny gasy any pasteur raha mety azafady indrindra. Matthieu 7, 22 maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoky tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. 23 ary dia ambarako aminy marina dia marina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Jerevy tsara Jesosy eto tsy niteny hoe fantako ianareo dia avy eo ianareo lasa tsy fantako. Fa hatrizay ianareo izy tsy mba fantako. Danger amin'ny kristianina dia raha tonga eo amin'ny varavara. Io mantsy ohatra nataon'i Jesosy teo amin'ny varavaran'ny lanitra io satria be da be ozy izy niteny aminazy amin'izany fotoana izany hoe voay ny lanitra satria izay efa nanao an'izao, izay nanao an'izao dia ambarako aminy izy fa tsy mba fantako izy hatrizay izany hoe ity zany ty ohatra nataon'i Jesosy ity hoe be da be no surpris eo amin'ny varavaran'ny lanitra satria tsy teraka tao amin'ny fanahy izy fa tao amin'ile nofo izy no manao zavatra dia tsy fantatr' Jesosy. Ny alalan'i Jesosy atsika dia le tomboka sefa zanantsika tamin'ny alalan'ny notsika ny asa-pamonjeny namezany amin'ny fanahiny atsika ka zay rehetra nandray azy ozy dia mienero tonga zanany ile fanahy masina dia reto olo reto nanao zavatra be da be izy dia izay no entiny teo amin'ny varavaran'ny lanitra. Nefany tenin'Andriamanitra ny teny fa fahasoavana ny amonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana ny ray anareo ary tsy avy amin'ny asa fandreo isy rere. Dia izay no navoandreo ny rehare izy satria ny asa izy nanao asa samy mandrika démonie izany nanao asa lehibe na évangélisation ngeda be izay no entiny hidiran'ny lanitra. Ny olona manao an'izany dia olona nandotsosa satria olona nananana tsosa dia normal izy raha nanao an'izay satria ianao koa very. Fa raha hiditsy ny lanitra ianao dia tokana fotsiny. Indro ny zanak'Andriamanitra, indro ny zanak'Andriamanitra izay tady sy hamondry ny very. Very ianao dia ho anao nahatonga avy an'i Jesosy namezan'Andriamanitra an'i Jesosy fa toy izao tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Fehany ny antony namezana an'i Jesosy mba handoa tsosa-potatsisy ianao ka raha voalohany tsosatsisy ianao tsy manana tsosatsontsika fa andeha amboatra toerana anareo izy dia ho any an'izay misy any misy anareo dia mila matoky an'izay sy mino an'izay tsika. Izany ny andrasan'i Jesosy amin'ny fiverenana. Raha mbola hiveriny Jesosy mbola misy olona misy matoky an'izany ve sa efa misalasala ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Dia mino fa naray zavatra kely tsika dia voninahitra n'Andriamanitra dia fanamasina ny amiangatsika dia misaotra tompoko dia raina Jesosy. Alleluia, amen. Amen. Eny faranatsika ingay amin'izay ngamba amin'ny fotoana. Saotra rahalahy Sandra Cléo. Ok. Ry saotra Jesosy. Ahoana safa tsara? Sa mbola misy sao dia misy terepo be aloha hoe tena tiako kosa aloha misy zavatra tena tiako avoaka androany. Momali? Oui. Oh. Ai, ok are. Ok. Zay dia ndortsika hifaranana amin'ny fotoana. So dia mbola misy hira pasteur Mirasosa, c'est bon? Oh. Iana? Ok alors. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien
Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Encore une fois, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout Puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Alohan'ny isarantsika dia maka an'ity Galaty ity tsika Galaty 1, 6, 1, 6. Dia toizatsika au fur et à mesure kely fotsiny. Dia teny androany ampitandrina antsika ohatran'ny tenin'ny Paoly eto. 1, 6, à partir du verset 6. Donc, je m'étonne aussi que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. 7. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais en outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux que de mon âge et ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appelait par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, pour que je revienne encore à Damas. Bon, Paul est un tataran fianan, fafara. Tikutenen aminareo hoe misy ny évangile hafa. Ny évangile hafa dia évangile mitory an Jesosy ihany, fa mampitodika antsika andeha amin'ny ara-nofo. Fa ny évangile reto dia mampitodika anao eo amin'ny zavatra nataon'i Jesosy, eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha hisaraka eto tsika dia mifavaha ianao, angatao. Tsy normal hoe zanak'Andriamanitra ianao nefa mbola misy tepitepy, mbola misy ahiahy, mbola mavesatra. Tsy normal zany reto. Aza manaiky an'izany hoe zay zany le fangirifiriana amin'ny andro farana. Non. Tsy zay le fangirifiriana amin'ny andro farana. Tsy zay. Fa ny persécution anao dia persécution amin'ny torianao amin'ny filazantsara. Zay le fijaliana heretantsika. Za zao mitory androany la croix an Jesosy. Dia isy persécuté rehefa tsy d'accord amin'izay zavatra. Zay le persécution zay. Zay le mila arovana. Fa tsy hoe mafy be ny fiainana, miakatra ny vidim-piainana. Tsy an'le izy. Satria misy fiadanam-po ianao miatrika an'izay satria fantatrao fa le Andriamanitra nariny ny tany sy ny lanitra ny momba anao. Donc tsisy fiahina ara-nofo ianao, fa mila ara-panahy ny famonjen'Andriamanitra, mila tazomintsika isan'andro. Raha hisaraka eto tsika dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tena tehirizinao izay famonjenan'i Jesosy zay. Nataon'i Jesosy, ny ranon'i Jesosy, no fiainantsika isan'andro, ahafahantsika miaina ara-pitiavana. Miala eto tsika dia tena hizara fitiavana. Ampisehoan'izany fitiavana iray izany, alalan'ny olona manodidina antsika, ve izany fitiavan'Andriamanitra zany? Tena ho fahazavantsika, tena tsika le sirasira ny tany. Tononoko aminao zany, tononoko amin'ny tenako zany, tononoko amin'ny manodidina anazy zany, tononoko amin'ny fiangonana zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ho voninahitry ny anarany rery. Tsy ho voninahitra olombelona, tsy voninahitra anarana fiangonana, fa anaran'i Jesosy Kristy rery no iorina tafahangana ao am-pony tsirairay amin'ny fiangonana. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra natoy isanareo. Amen. Vita amin'ny fotoana tompoko, tahin'i Jesosy.